Piazza ianarako mpianatra ao amin'ny faculté des sciences aho, mandalina manokana amin'ny resaka mivarotra. Anisan'ny toerana tena tiako indrindra ny ao amin'ny parc nationaly Ranomafana. Herintaona lasa izahay nanao fikarohana momba ny fitombon'ny zanaky ny sifaka na prophytetus Edwardsi. Nahafinaritra daholo ny fotoana rehetra niarahana tamin'ireo biby maro samihafa tao anaty ala, ny nahita ny fitombon'ny zanaky ny sifaka, ny nahita azy minono amin'ny reniny, ny nahita azy milalao eny ambonin'ny hazo, ny nahita azy mitsambikimbikina eny ambonin'ny hazo. Fa ny tena nampihetsi-po ahy dia ny nahita ny fiarovany reniny sy ireo namany an'ilay zanaky ny sifaka. Indray andro nisy vorona nandalo, ny zanaky ny sifaka lalao, ny reniny sy ireo namany sakafo. Fa vao naheno an'ilay feon'ny vorona ny sifaka, ohatrany tsy teo no nangalany reniny an'ilay zanany ary napetrany teo amin'ny kibony. Ny namany kosa nodilina misy mianaka haniaro an'ilay zanaky ny sifaka. Tena nahaliana ny nahita ny fihetsiky ny sifaka tamin'izay ary tonga lesona ny vorona.